Miarabantsika rehetra indray amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy amin'ity fotoana mahafinaritra iarahantsika ity. Taontsika resaka momba ny Mosesy na Moïse tadidinareo ve i Mosesy ilay namono an'ilay miaramila Egyptianina dia lasa izy nandeha nitsoaka. Nianaritsika tamin'izay hoe rehefa manao ratsy dia mandeha nitsoaka na matahotra ny olona. Dia nianaritsika ao anatin'izany hoe anao tsy hanao ratsy fa tena tsy mahamety antsika zaho nanao zavatra ratsy zany. Ahoana ary ny tantara Mosesy andao arahana azy. Rehefa nandeha nitsoaka ary Mosesy dia nandeha tany amin'ny tany lavitra be antsoina hoe tany Midianina izy. Dia rehefa nandeha tany izy dia tonga teo amin'ilay toerana anankiray dia nisy fatsakana teo. Dia fatsakana moa matetika eo no hanomezana rano ny ondry. Ny asan'ny olona mantsy tamin'izany mpiandry ondry daholo ny ankabeazany. Dia nisy vehivavy niandry ondry teo dia tonga avany nisy lehilahy ratsy fanahy nisongona an'ireo vehivavy ireo dia niady tamin'ireo vehivavy ireo hoe allo zay mandeha aloha fa nareo aloha miandry nareo. Dia hita Mosesy zany dia narova Mosesy ireo zazavavy zay nitondra ny ondrindreo mba hampisotro rano ny ondriny. Dia rehefa zany dia nentin'ireo zazavavy ireo nakany amin'ny dadany i Mosesy ary te hisaotra Mosesy manokana ry zareo ary indrindra ny dadany fa novonjeny Mosesy nikarakarain'ny Mosesy ireo vehivavy ireo. Arak'izany ary dia lasa mipetraka tao amin'ireo olona ireo i Mosesy. Ny anaran'ilay rangahy dia Jetro dia nanan-janakavavy izy. Dia lasa mipetraka tao izy ary efa mipetraka tao izy dia lasa niandry ondry ihany koa i Mosesy. Izany hoe lasa niandry ny ondry ny Jetro izy. Fa rehefa avy eo rehefa nitony fiainan'i Mosesy dia lasa nanambady ny zanak' Jetro ihany koa i Mosesy. Tadidio fa na inona mety zavatra mitranga ny fiainantsika, Andriamanitra manomana zavatra mahagaga mandrakariva amin'ny fiainantsika. I Mosesy zao nietrehitra hoe aiza ny hipetrahako, aiza dia ahoana no avy. Fa Andriamanitra manomana ho avy tsara ho antsika rehetra. Eny na dia nanao ratsy ary izy, Andriamanitra namindra fo taminy dia mitondra azy teo amin'ny toerana io mba hahafahany velona sy miaina. Ianao ihany koa ve efa nisy fotoana nieritreritra hoe anahoana re ny fiainako any aoriana any anahoana re ny fiainako rehefa lehibe fa i Mosesy zao dia tena tsy nampoziny mihitsiny hoe ay na tsy nisy ninina ary izy dia Andriamanitra niay azy ary nikarakara azy. Ianao ihany koa aza matahotra ny amin'ny hoavinao fa raha tena mivavaka ianao ka miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy mampatahotra ny hoavinao fa eo ampelan-tanan'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mikarakara ny zanany ary ny zavatra mahafinaritra tsy eto ambony tany ihany fa indray androany dia hoentin'Andriamanitra any an-danitra any hipetraka any an-danitra izay zanany rehetra. Noho izany manomboy ianao zao dia miaraka amin'Andriamanitra foana manomboy ianao mitoetra eo akaikin'Andriamanitra foana fa rehefa maty rehefa ho avy ny fotoana hafatesantsika dia hoe akaikin'Andriamanitra tsika amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mino fa nahafinaritra anao indray ny fotoana niarahantsika tandroany dia amin'ny manaraka indray tsika mianatra tenin'Andriamanitra mahafinaritra tahin'Andriamanitra daholo.